Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray na izany amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Julien Rendremorasata no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity mpikambana eo anivon'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara ny tenany administrateur civil en chef de classe exceptionnelle sady mpahay toe-karena ihany koa. Faly miarabanao Andriamatoa Julien Rendremorasata tonga soa indray tao amin'ny fandarana dinika. Sotra betsaka ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny MPS ary miaraba nanokanao Monsieur Joël nanasany tenanay zany eto misaotra be dehibe andray anjara amin'ity dinika ity. Anomboantsika anazy ianao anisany niara-dia tamin'ny Filomary Karavalymanana nandritra ny redynamisation ny antokotany Moramanga sady ihany koa nanamarihana ny fadimy amby fitopolo taona ny tolom-panafana tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Anisany voalaza tany ihany fa ny tsy fisian'ny fitantarana mahomby mauvaise gouvernance no anisany tena mametraka olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Inona sy inona no ahafahana manazava an'izay Andriamatoa Julien Rendremorasata? Eny tompoko ararotika eto angamba aloha ny fiarabana mivoaka malagasy tratra ny vanim-potoana lehibe ny 29 mars 1947 io zany raha pitsy moa no ankalazana azy eto Madagasikara ary zava-dehibe zany satria mbola maro ihany mbola misy ihany ireo akagasisana nambohana zany tapaporona sy tsy may moa filaza azy dia okotry marolatra mbola velona eo izay arabaina manokana satria izy ireny zany tena hoe profo vaingana afaka manazava ny tolom-panafana tamin'izany fotoana zany nanafana Madagasikara teo ambanizogan'ny mpanjanatany afaka manazava izy ireo ary tamin'izany fotoana zany dia nisy tokoa ny solidarité firaisan-kina ka mbola eo zany zareo dia arabentsika manokana mivoaka malagasy misy an'izay fankalazana zay. Manarak'izany moa dia miteny ianao teo ny hoe fanjakana ratsy tantana anisany mahatonga ny fahasiarana eto amin'ny firenena. Marina tokoa zany io mbola atao hoe état de mauvaise gouvernance neverina fa antony telo lehibe zany araky ny fanazavan'ny Monsieur le Président tany Moramanga no mahatonga ny firenena tena sahirana. Dia aloha voalohany zany le hoe cataclysme naturel tena hoe misy horohorontany lehibe misy zavatra tena mitranga lehibe mihitsy dia koa ny ady ohatran'ny ady mitranga ny Ukraine ohatran'izany ary indrindra moa zany le tsy fahaiza mitantana eo le état de mauvaise gouvernance. Eto amintsika nge marina fa nandalo ny Covid misy ny Covid nefa kosa efa mba nahazo vola be ny fanjakana za dia miteny an'izany avy any sady niainany daholo ny firenena rehetra nahazo vola ny fanjakana nanampiana ny voaka malagasy edena amin'izany Covid zany soroana an'izany Covid zany angamba tsy tena nisy fiatraikany be loatra kosa iny loha iny eo amin'le fahavoazana misy atsika amin'izao fotoana zao satria vola tsy tokony sofrona voalazan'zareo ary mahafantatra kosa zay fa be dehibe le vola tonga fa tsy fantatra fotsiny moa zany hoe ahoana ny fandehan'ireny vola ireny tokony isy mangarahara ihany amin'ireny fanampiana ireny misy ihany no fanazavana aloha fa tsy tena hoe mazava tsara loatra le izy. Tsika akory tsy hoe tany miady ohatran'ny misy any Ukraine amin'ireo fotoana zao na misy any amin'ny firenena arabo sy ny sisa ireo fa ato amin'le atao hoe état de bonne gouvernance ato amin'le hoe fanjakana ataoko hoe ratsy tantana angany ilazana azy fantana amin'izay no tena nisy amin'ny fototry ny fahasarana amin'izao fotoana zao. Ny veriko fa antony maro aloha no mahatonga an'le hoe état de mauvaise gouvernance. Voalohany aloha zany dia eo le hoe tsy misy l'état de droit tsy misy le fanjakana tan-dalàna. Fanjakana tan-dalàna mantsy na état de droit zany dia le fanjakana manaja ary mampanaja lalam-panorenana lalana fototra lalana fehezoro ary ny texte d'application zany hoe le mpanjakana rehetra mampiatra azy zay nanjara amin'ny fanjakana zay natao hoe état de droit. L'état de droit dia ihany koa dia veriko fa hoe eo koa le hoe mangarahara anatin'ny tanàna ra-mpanjakana tatriny le état de bonne gouvernance zay reny fanampiana avy any ivelany reny na vola indramitsika reny zany na reny fanampiana reny dia tokony mangarahara tsara fitantanana azy mba ho atokisan'le mpamatsy volontsika zay anankiray ary nefa ave moa tena hoe nisy tokoa ve zay zavatra zay teto Madagasikara tao satria be dehibe ny fanamarinana mikasika an'izay ary anisan'ny fipetra takiny zany état de bonne gouvernance zany fanagana tsara tantana zany dia le hoe séparation des pouvoirs io zany le hoe fisaran'ny fahefam-panjakana mba tsy hisy tsony ny tsindry io le pression
avy amin'ny fahefam-panjakana moa zay fantatsika le fahefanam-patateraka zany pouvoir exécutif, fahefanam-panolalana pouvoir législatif, ary ny fanjakana fahefam-pitsarana zany io le pouvoir judiciaire. Ka matetika le pouvoir anankiroa eto, le pouvoir exécutif sy le pouvoir législatif manao tsindry any amin'ny pouvoir judiciaire, le fahefana tsara zany, de mivoana amin'ny tokony tsy izy ny zavatra, mivoana amin'ny zavatra tokony ara-dalàna ny zavatra atao zany. Ohatra anankiray meko anao zao ny resaka maire atao Moramanga, zay tena menimenina mihitsy ny vahoaka, very fanambola velona zany, natao ny fidanana maire atao Moramanga, namoaka ny CENI, résultat officieux zany io, fa lany le candidat tiako Madagasikara, lany tsara izy zany, mivoaka tsara teo ny résultat, dia niononay de nahazo tsindry mihitsy le présidente ny tribunal administratif atao Tamatavy, hoe namoaka ny didy rehefa avy eo, hoe ity no izy fa tsy ity ataovy sy azonao atao, fa le présidente kosa aloha mba na de or le tsindry mafy de mafy zay de tena mba tsy nataony lany aloha le candidat ny tiako Madagasikara, nefa tsy nataony lany koa le candidat ny IRD tam'izany fotoana zany, fa hoe averina ny fifidianana. Mandraky ty ny androany, mandraky ty ny androany de tsy misy fifidianana. Ahoana ny fandraisan'ny vahoaka malagasy an'izany, ahoana ny fandraisan'ny vahoaka Moramanga am'izany, zay le atao hoe état de mauvaise gouvernance, état de non droit, fanjakana tsy tandalana zay zavatra zay. Tanao zay le tsindry zay zany tsy tokony hisy mihitsy, ary manana fahasahina, tokony hanana fahasahina ny fitondra mpanjakana, ametraka an'izany indépendance judiciaire na fahaleovantena fitsarana zany. Marina fa misy aiay aho hoe raha ohatra izy ka manao an'izao tsy atahorana zany, fa tsy maintsy miroso ianao miroso an'izay le fanjakana démocratique rehetra am'izao fotoana zao, de miroso am'izany indépendance judiciaire, ny fahaleovantena fitsarana zany, mba ilana am'izay tsindry zay ka tsy mipetraka tsony fampianana lalana eto Madagasikara. Zay zany tokony manana fahasahina, apetraka amin'ny balizy, tsy njovanao sao de mba misy an'izao na misy an'izao, fa tsy tokony aiay, tsy tokony atahotra fa tokony miroso am'izay indépendance judiciaire zay. Zay amin'ny akapobeany, eo koa ny ady amin'ny kolikoly zany tena takin'ny fanjakana tsara tantana zany, ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany, tsy misy mihitsy ange fampandrosoana raha tsy misy ny sécurité publique, raha tsy misy ny fandriam-pahalemana, tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny stabilité politique, misy ny fitonina raha politique, tsy misy ange zany. Ary tokony mahay mitantana tsara mihitsy ianao mijery ny lara-pahamehana, zay le hoe priorité de priorité amin'ny fotoana andalovantsika sarotra ohatran'izao zany. Ohatra anankiray meko anao, ianao milaza fa anao autoroute, nefa lalana makany amin'ny toerana reny, lalana efa misy tsy vitanao mikojakoja azy, hitanao hoe azahoeza zany le priorité de priorité, ka tsy nieritreritra ao président républicain ihany, fa tokony manana équipe ianao zany, manana technicien may ianao, manana traikefa ianao, mijery marina zany planification zany, zany priorisation zavatra atao zany mba misy fiatraikany marina any am'le vahoaka ange ny asa ataonao. Am'izao fotoana zao efa tena serena be le vahoaka ange, tsy resahantsika tsony ny dévaluation tonga amin'ny vola malagasy, tsy resahantsika tsony ny inflation fiakarany vitim-piainana am'izao fotoana zao. Io mantsy zao aloha mba iresaka kely mikasika ny zavatra io satria zavatra tena zava-dehibe io, misy marodrefo mantsy amatarana an'izy io, de le taux de croissance économique, io zany le hoe fiakaran'ny arikarena. Tamy 2009 niala teo président Ravalomanana, niesorona teo izy tam'izany fotoana zany, plus de 8% taux de croissance économique, zany hoe ambony zany tsara zany rety Afrika, ary efa nisan'ny tsara zany fa miarina toe-karena malagasy tam'izay fotoana zay. Aty amin'ny 2022 tsika moins 7% taux de croissance économique, zany hoe miiba zany. Ka za milaza aminao fa na de afaka ataona maro ary ianao tsy afaka anarina an'io mihitsy, tsy vita vetivety manarina an'izany point be dehibe négatif zany anatin'ny taux de croissance économique. De eo anao fa mbola milaza indray hoe tsy ampy ana le mandat, fa tokony mbola ampina afahako anarina ny toe-karena malagasy. Nisy fotoana nisy resaka hoe mety mandat efatra zay vao ohatran'izay. Ka eo le manahirana tokoa ary mialatsiny ary am'tena manahirana tokoa satria tsofoka anao taux de croissance plus 8%, firy taona zany angamba raha tsy diso efa 13 taona ianao théorina milaza fa anarina indray ny toe-karena amin'ny taux de moins 7%. Ianao ange efa mandana ankory ny teo
raha tena ataony kajikajy de fa mandaro ianao zay teo nga mbola mitady manda hafa ndray zany ianao tsy fatalohana iarina maro na toekarena malagasy na toekarena hafa ny tsara ny tiana ampiakarina na arena hafa ny tiana ampiakarina anatin'ny zavatra zay zany tiako mba apetraka kely am'izay hoe état de mauvaise gouvernance io zany de tena hoe mila mangarara tantana ra-panjakana mila le séparation des pouvoirs mila ny fisarana fahefana mazava tsara mihitsy mba tsy hisy ny tsindritsindry isan-karazany anatin'le izy ary mila ny état de droit fanjakana tsara tantana ady amin'ny kolikoly ary fanjakana ihany koa mahay mijery ny lahara-pahamehana tanana raha-pirenena inona tokony hoe fomba hiatrehana an'izay Julien Randriamarasata hoe zay ny zavatra misy ary asa betsaka ny mety hoe efa miravoravo tanana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza zany ny antoko sy ny fanentanana ny vahoaka malagasy hoe zay ny zava-misy dia inona ary ny vahaolana eto moa président Marc Ravalomanana moa tany Moramangy ao anatin'le hoe fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara redynamisation ny antoko tiako Madagasikara ny ao anatin'ny vahoaka maro izy tany ny ao anatin'ny ihany koa le militant team zany tany zay sorako manokana izy ireo tany atoerana fa dia tsara ny fanomanana tsara ny fikarakarana ombenombeny président dia miaino an'le olona miaraka amin'iny fa dia tena mikikika mihitsy le vahoaka am'izao fotoana mitaraina mafy de mafy tsy manantena intsony ny fiainany hoe mbola isambom-bava ve anarenany amin'ny fiainany fa nohaniny androany trosainy dadiaviny isan'andro tebiteby tena hita hoe reraka le vahoaka malagasy izay ny no mahatonga ny tiako Madagasikara antoko politika manankiray matanjaka ary discipliné miaraka foana amin'ny vahoaka malagasy zay le izy hatram'izay ary tsika zao anatin'ny am'ty taona ty mankalaza ny 20e anniversaire ny antoko tiako Madagasikara ny antoko fatantsika tsara fa tamin'ny 2002 2003 nitsangana ny antoko dia ankalazan'izany izy am'izao fotoana zao mandeha ny redynamisation ary anao congrès national ihany koa izy ao areny koa ahafahana maka fanapakevitra lehibe amin'ny toetra raha misy eto amin'ny firenena tsotra ihany moa le izy zay le izy zay mila miezaka ny mpitondra miara-miasa am'rehetra ny mpitondra mahay mijery an'izay tena hoe filano ny vahoaka zay ny mpitondra ary manana fasahina entitra amin'ny fanapahan-kevitra fa tsy zay eritreretin'ny sainao ataonao avy hatrany fa mila fiara-miasa am'rehetra ary zay firaisan-kiny zay tena napetraka président mihitsy tany Moramanga hoe takina aminareo izy izy de tsotrany mahaiza mirahina eritreretintsika an'izao fahoriana miatra etrena an'izao fahasarana malagasy zao editsika amin'ny zao fahasarana malagasy zao zay zany ny anazy de mifiraisan-kina ihany nano ohatra moa izy mikasika ny ty tany Ukraine marina tokoa fa ny URSS de firenena matanjaka tsara izy na ara-pitaovana zany sisa rehefa ndraina kosa nefa le ukrainien miaraka am'le armée ukrainienne miaraka am'le volontaire atao aminy hita ihany fa voatosika tsikelikely ihany le tafika rosiana zay zany mba exemple nomeny ny moa tsy idirantsika lalina iny fa amin'ny ankapobeny zany zay le firaisan-kiny zay tena takina anatin'ny fampandrosoana firenena firaisan-kiny zay zany tena izy efa andrisana kely ihany mikasika ny fanomanana congrès ny antoko tiako Madagasikara mazava ho azy fa mety hoe tsy maintsy tonga de efa iresaka momba fanomanana fifidianana ny fiomanana ny fiatrehana zany fifidianana zany ny antoko ao anatin'io congrès io Andriamatoa Julien Randriamarasata ahoana ny mety hoe fomba fisainana hoentina miatrika an'izay fifidianana izay raha fahitanao anazy ny ombenombeny zany anatin'le redynamisation ny antoko tiako Madagasikara dia manentana foana zay ny mpikambana vahoaka mba hijery anarany any anatin'le fifidianana manentana foana diny zao hatram'izay de hatram'izao mbola mijery foana mijery an'izay zavatra zay i président Marc Ravalomanana moa dia anisan'ny tompon-kevitra ny hoe tokony hisy ny concertation nationale konandoha pirenena zany mba iarana mijery vahaolana miaraka zany am'izao crise mandaha eto amin'ny firenena zao zay ny azy zay ka io zany de tena hoe inclusif zany hoe mba hatrehan'ny rehetra hasaina mihitsy mifanjakana mba hitsofoka anatin'izany concertation nationale zany ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena zany ny antoko politique ny société civile notable ny chef coutumier ny ray aman-dreny zany ny sinisisa ny chef religieux fevaka ny sinisisa zany tokony tafiditra anatin'izay zavatra zay
mba andinina anisany hodinina am'zany mikasika ny code électoral zay mifangatan'ny olona zay mba elana am'ty code électoral io matsake manahirana be efa nisy an'le loi 2012 tamin'ny 22 mars 2012 important code électoral mihitsy de fanovany io fa tsy mety io falany andro de nisy ndray koa le loi le 2018/008 farany teo portant régime général des élections et des référendums indray zany novana fotsiny narany fa code électoral natao régime général de neverina va tiny tena tsara araky ny expert mosy manapaizana zay mipetraky lesy nefa rehefa mandeha le izy lalàna nge misy fa le fampiarana azy mihitsy ny tena olana eto amin'ny firenetsika raha miresaka ny fraude sy irrégularité électorale zany hoe osika sy alabato eto amin'ny firenena ty nge manalabaraka atsika any ivelany nge manalabaraka atsika ato anatiny ary manalabaraka atsika any ivelany raha io ny fomba angalana amin'ny fahefana tena mampalahelo mihitsy zay zany ny tokony hoe ady atrehantsika miaraka zay anatin'le concertation akoatran'izay vahaolana jerena mikasika ny crise am'izao fotoana zao io moa fa mandeha ny fanomanana izy io fa de mbola sarotra de sarotra eny anatin'le processus fa miroso amin'ny fanomanana an'izany concertation nation souscrivre amin'ny président neverina fa ikeny rehetra izy io am'izao fotoana zao io alabato nge ny tena olana ary mahagaga mihitsy ny tsy afahantsika miala am'izany alabato zany ianao ve seny de milaza fa 1 million mahery ny doublon mbola misy triplon ao anatin'ny liste électorale izany hoe le olona anankiray zany le mpifidy anankiray miverina indroy narany anaty liste électorale raha mifidy an'rakoto izy de mbola afaka mifidyana izy am bureau de vote samy hafa zay nge le problème bureau de vote samy hafa zany hoe lasa 2 millions zany no mety vato azo an'le rakoto raha mbola miverina andre mandeha izy mifidy zany nge formal ary alabato io tsy amin'io resaka hoe liste électorale io fa io matsiny aloha ohatra mivarina am'le hoe liste électorale fa le processus le mainga avy aty amin'ny fanaovana liste électorale mihitsy io de makany amin'ny bureau de vote mandritry ny scrutin efa misy ny alabato anatin'ny fifidianana anatin'le dépouillement des voix après an'io le résultat mbola mijanony amin'ny fokotany sasany moany ambavora maharitra 2 andro 3 andro fanovanana io zava résultat io zay vo alefa ary amin'ny andalo hatrany amin'ny SRMV any eny tena problème de any ndray alefa ty amin'ny CENI de mbola misy koa ny ACC ato moa manapitrotraka an'le izy rehefa aveo ary ny tena fisehoan'io alabato eto anatin'le fitanana président république satria comptabilité nationale fotsiny calcul général fotsiny tsy fantatro tsony ny détail mikasika an'io rehefa aveo ataony calcul plus moins io fotsiny io de aveo manahirana le izy zay ny tokony jerena akaiky mihitsy hatrany fotony hoe inona marina mivahaolana mba isininy ty fitanana tena hoe mangarahara ekenindrehetra crédible ekenindrehetra eto amintsika ty tsy misy bosika zay ny ezaka tokony ho ataony tsirairay ianao miresaka an'izany fa refonte inge zao ny tokony atao hoe mahavarina mihitsy le fihetsiky le CENI am'izao fotoana zao efa takina foina tokony isy fanavozana tanteraka ny liste refonte totale na partielle liste électorale zay ny takiny lalàna io le article 43 am'le lazaiko anao teo am'le 2018/008 farany teo mametraka tsara misy fisaka ny folo taona tsy maintsy ataony refonte mba ialana am'le roosika resahako anao le misy erreur sy madinidiniky io tsy maintsy atao zavatra zay marina fa tsy maintsy atao le rale la révision an'io le liste électorale iny tsy maintsy atao voalaza lalànako iny fa ity tsy maintsy atao ty refonte ty ka manaovy ianao plan mazava tsara d'action mazava tsara manaovy ianao mangarahara tsara programme anao ianao moa tsika moa mitako vola foana rehefa anao fifidianana hatram'izao tena mbola mangataka mijery le basket fond aiza misy vola anaovana azy zany ange affaire de souveraineté nationale zany monsieur Joël hitakinao vola foana ve zany manao zany élection zany raha nitraikefanao administrateur civil anao zao eo amin'ny resaka fikarakarana fifidianana amin'ny heritaona ny fifidianana raha ny tena marina amin'ny taona 3 sy 4 raha tsy vita amin'ity taona ity io refonte io mety hoe tara loatra ve raha hoe amin'ny fetimbohan'ny taona ho avy zay vao mety hoe eritreritra tampoka ivehevitra tampoka ohatra ny onivon'ny CENI na ny onivon'ny gouvernement hoe lao atao le refonte tokony manapa-kevitra avy hatrany fanjakana inge conseil de gouvernement anatsika le décret iny fanaovana zany oui
le gouvernement mihitsy ny tokony anapa-kevitra aingana dengana mamoaka décret ataony refonta le folo taona koa aloha am'ty taony ity ny feno zay mihitsy le izy tsy maintsy atao am'ty taony ity zay le état de droit zay le fanjakana tandalagny zay fa inona ma dadavanao manœuvre dadavanao calcul anatin'le izy ko tsy ho ataonao zany refonta nge afana misoroka ny irrégularité zavatra tsy mety rehetra sy le fraude mety misy mba azahoan'le vahoaka toky fa am'izao fotoana zao ke misy atao hoe aversion politique teny français zany hoe misy efa tena leo politique le vahoaka am'izao fotoana zao reny atahorany zay le fivahoaka io ny leo politique de miravoravo tany izy am'fandraisana anjara raha politique national de hitanao fa miravoravo tany izy zany mifampandrosoa nefa ny any ivelany entanina ny olona anao politique satria io zao fomba anankiray hitsofohan'ny citoyen amin'ny fitantanana raha-mpanjakana raha-pirenena eto amitsika zay ny zavatra misy leo politique manomboka leo le olona satria ohatran'le nolazaiko teo be de be le osika be de be le fraude fa manao aveo ny tany amin'ny seni fa nisy an'izao sy ny sisa ka hoe manana fahasahina ataovy ny refonte ike manao recensement manao recensement général ny refonte io carte électeur anao io zany miova indray io satria misesy le izy fa tsy hoe révision ka hoe asorony ity de atao ampitena ohatra fa misesy tsara mihitsy io zany de arakaraka iny anaovana an'le carte d'électeur vaovao de fa mba hita eo le izy ahoana fipetraka le izy fa raha vao tsy manao an'izay ianao de tsy tanao marina hoe ahoana fipetrany de io koa le CENI nge tokony tena hoe monsieur Joël tokony hoe indépendante marina nge le CENI fa maninona le zavatra mitranga nge za de milaza aminao fanjakana nge manao ny élection fitaovana fotsiny CENI fa ny fanjakana iny manao ny satria jereo tsara ndratsy makaiky ny CENI miainga ty amin'ny fobe hatrany amin'ny collectivité zany hatrany amin'ny niveau ny commune hatrany amin'ny fokotany ary fa mbola olo-mpanjakana karakara ny fivitianana manina nefany inona tsara ny volonté politique fa sahina hoe aloha am'izay tena omena indépendance marina ny CENI aloha izy nanao azy fa ny anjaranao nge de manao ny sécurité ny ordre public manara-maso de misy osika anatin'le izy mba zay ny tokony anjaranao zay ny anjaran'ny fanjakana zay nefa moa zay ny zavatra misy tsy resaka tsony hoe izy ary mbola isy olo tena mifanjakana mitsofoka anatin'izy io fa fantatritsika tsara zay ny ohatra rehetra zay ny tokony hosorohana zay tokony mba hanany indépendance ny CENI ary tokony ataony ny refonte marina tokoa fa manomboka ange ny refonte zany nge mahafantatra an'io so de ataonao taratara ny fanomboana le refonte de tsy vita le liste électorale rehefa aveo de ilazo ianao fa hoe aemitra amin'ny fifidianana za ma tsy mety mitranga zany enganitsy ho zany zany satria tena tsy marina fa nalampanorenana milaza hoe mandangy de ohatraohatran'izao fa rehefa cas de force majeure rehefa tsy misy lisipidanana tsy ataony élection miemitra ho azy mety miemitra mety misy formule lo mety manao démission président république va tapitra mandat de mety mandeha le élection rehefa aveo tsy fantatra tsony fa tsy mety zany fa ny atsika tiako Madagasikara zao mangarahara ihany 23 élection tsy miemitra io ataovy ny refonte tiany zao mba ialanao amin'io osika sy alabato misy atao amin'ny firenena efa tsy voe anao rery akory ny option zay ohatrany hoe misy tsy havanina zay sady mikasika an'le fanovanan'ny fifidianana fa mety ho vaovah ihany ve io raha ohatra hoe totosa le fionam-be pirenena ary raha ohatra hoe fionam-be pirenena le concertation nationale zany raha hoe concertation nationale izy fa saingy tsy andraisan'le fitondram-panjakana anjara mety vaovah amin'ny ampanina manontolo ve zay tsy havanina zay Andriamatoa Julien Andriamarikasara za de anjaran'ny mpanohatra no mitsikera manao observation manao soskevitra amin'ny fanjakana hoe zao ny tokony izy rehefa miala aneniny anao mpanohatra manao fihetsika getrarehetra anao mba ho inclusive marina le concertation ka tsy mety mitsofoka ao izy ataovy le izy fa tsy maninona tatero le izy asehoy fa zay ny asan'ny mpanohatra zay de ho iteo ny résolution raisin'ny mpanohatra ao anatin'le izy indray no alefany aminy na taterahany na tsy ho taterahany zay no izy fa miala ninona kosa aloha manantona azy aiza ny soloteninareo fanao an'izao zay ny asan'ny fanoherany zavatra zay ny asan'ny fanoheran'izay ka tsy tokony atao ohatra tokony manana tsara an'izay volonté zay ary ny mpitondra ihany koa zay nge le izy mpitondra nge tokony anaiky ny dialogue
mpitondra tokony anaiky ny discussion contractuel filazazy zany hoe tena hoe ady hevitra na mifanipaka ary fa misy compromis misy marimatry resana mivoaka eo a de zay ny tanterana miaraka ary le compromis mivoaka eo ajainy tsirairay le acteur rehetrarehetra mifanjakana io natao mpanoritra io na société civile izy ajainy satria ny tapaka fa tsy hoe hita le compromis de misy manohatra anka zay tsy nanapaka an'io fa zareo nanapaka an'io fa anao tao anatiny taona ray anjara zay le mbola zakatsika am'le démocratie zay zany tsy zakatsika amy démocratie zay le misy tolérance politique zay tena concept anankiray lehibe amin'iny tokony ananany acteur politique tsirairay fa maprisika mihitsy ny tenako zany ho an'ny mpanohitra rehetrarehetra raha iza ozy mpasosikevitra zany miroso fa tsy membotra am'zany concertation nationale fa kosa tena mifanampina tsara amin'ny communauté internationale mifanampina tsara amin'ny chef religieux ny FFKM sy zay société gatre sy société civile siretrela tokony manao an'izay fa tsy tokony hembotra anatin'izay tadio tsara nge fa ny élection nge monsieur Joël ka pilier de la démocratie zay le izy ary tadio tsara fa ny firenena rehetra eran-tany am'izao fotoana zao de manara-maso mikasika ny fampiarana ny droit de l'homme io na hatrany amin'ny communauté internationale io zany zava-dehibe io le droit de l'homme io natin'izany moa zany droit fondamentaux le zo fototra liberté fondamentale le fahalalana fototra anatin'izy zay tena randrareo maso mihitsy zay mahatonga ny américaine reny Allemagne zany firenena tena démocratique mihitsy am'izao fotoana zao ka tsy manaiky ny fihetsiky ny sasany akankerony fotsiny le firenena anankiray zay manana fahaleovan-tena sy fandrianam-pirenena indépendance souveraineté ohatran'ny Ukraine zany zay ny anisany ninninona antony tsy azo atao mihitsy am'izao fanotontolona zao zay am'izao fotoana zao ny hoe firenena anankiray manana fahaleovan-tena nareo zany manana souveraineté nao ka tonga de atakinao fotsiny anga alainao fahefana ninninona ozy antony satria fantatra ny antony mikasika an'ireny zavatra ataony sasany reny io zany mila fitandremana tsara mihitsy am'le mila firaisankina ozy président zavatra atao rehetrarehetra tsika moa zany zao de zay tsara fotsiny miaraka amin'ny sadeka tsara tsika tsara ny relation tsika amin'ny raha tamin'ny ano président Ravalomanina ndresahako anatin'ny sadeka tsara tsika tsara fifandraisantsika amin'ny union africaine unité union africaine tsara koa fifandraisantsika amin'ny rafitra samy hafa reo tsika tsy miady amin'ny européenne tsy miady amin'ny communauté internationale fa tsara ny relation zay zany tokony apetraka tsara zay climat de confiance ohatran'izay ohatran'ny zavatra mitranga koa any Israël am'izao fotoana zao misy le accord d'Abraham taloha fa mivorona dona nge zao na firina arabo ary manana ny anazy koa izy atin'iny mandresy lahatra ny américaine amin'ny firenena démocratique azy hoe Iran no arme nucléaire aleo jerentsika miaraka mikasika an'izay ohatrohatran'izay zany ny fahampanana ohatran'izany koa ny OTAN tsy azonao atao mihitsy miolon'olona rery ohatran'izay koa ny tiako Madagasikara maneho firaisankina zany mpitolo lahatra anatin'ny tiako Madagasikara miaraka mivoaka malagasy zay ndreo dynamisation zay misy olona nge tia tsofoka anatin'ny tiako Madagasikara zay mahatonga le hoe dynamisation zay ametraka zany ndrafitra am'izao fotoana zay mametraka an'le comité ad hoc inclusif izy io atsona dolo ny olona tsy mba tia tsofoka ao ametraka rafitra vaovao rehefa avy eo ka amirosotsika fa tsika tsy miembotra mihitsy anatin'izay eny ary meko minitra vitsivitsy ianao Andriamatoa Julien Rendremandresata hitondrana hafatra mampanaraka atsika am'izao famaranana fandarana zao ny angamba de ny hoe manentana ny rehetra zany tsy ho kivy tsy raviravitanana mandraisany tsara amin'ny politika fa amin'ny politika eran-tany fomba anankiray ahafahanao mitsofoka mandray anjara tanàna raha-pirenena zay le zay ny citoyen zay am'izao fotoana zao mantsy le tanora latsika ny 20 taona matetika tsy de raharahin'ny mpanao politika fa zay atao am'tiako Madagasikara kosa aloha ireny indrindra ny resahanay zany formenay satria reny ny futur acteur de la démocratie reny zany no aviny ty firenena ty miaraka aminay ny jeune team zany ary reny hofanina tsara zay zany ny tokony ataony tsirairay ny atoko politika koa de tokony hiezaka mihitsy mba hanao éducation politique hiezaka mba hampianatra ny tsirairay ny vahoaka malagasy am'izany resaka politique zany fa zava-dehibe loatra ny politique eo matsy matetika le kivikivo le olona am'le resaka politique tsy ahafahantsika mampandroso amin'ny politique fa politique tsara no atao mitaky le hoe état de bonne gouvernance fanjakana tsara tantana zany zany rehetrarehetra zany eny ary de makasitraka anao ampatsivina mpikambany anivony pro-politika ny atokotiko Madagasikara ny tenany ary efa nitazona andraikitra isan-karazany teto amin'ny firenena ihany koa amin'ny administrateur civil en chef de classe exceptionnel anazy de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana isa-tokantrano de mametraka ny veloma fanaritra indray tompoko lasy tompoko vavy